Rabanao indray atotokantrano ato manaraka ny fandarana manandratra isaky ny alada maraina ny namanao Jean-Claire eto amin'ny fandorana ohatra mahazatra antsika isan'andro dao efa fantatra tena Andriamanitra dao arara. Ny fiderana Jehova no tenenin'ny vavako aroka no firehetra ankalazainy anarany masina mandrakizay dory salamo toko 5:7 andiny 1:20. Zay tena Andriamanitra tsika androany iroso avy hatrany amin'ny resadresaka tonga aloha dia alefako meloha atsoatsy iresaka sika momba ny resaka hoe ahoana no reto fanambadiany lahy sy ny vavy reto fa mbola tsy androany zay resantsika fa amin'ny fotoana manaraka androany kosa sika dia resaka momba ny hoe hira fiderana ny fiangonana rehetra dia mampiasa an'izay hira fiderana zay. Raitsika eto androany ny iray aman-dreny olona lalao faly miarabanao toka eto amin'ny fandarana manandratra. Faly miarabanao Glenn namolotra ny fandarana mba omeo lalana kely iraban'ny isa tokantrano tononona aminao ny fiadanan'i Kristy. Raha mivarotra anao dia azo tombony, raha miompy anao dia avana, ary raha kosa ianao amboly dia avokatra. Ny olana rehetra ny amin'ny tokantranontsika any orava daholo satria mahery le Jesosy Kristy. Miraba tantao, miraba tantinina, fianakaviana rehetra koko samba zao nareo mahita anay eto dia misy manondro molitra dia misy votony fony fa matotonga eto ny ray aman-dreny misy afatra Andriamanitra tia nampitaina amintsika. Sotra Glenn. Ia. Rehefa misy fiadanana tonono ohatra ireny dia misy miteny hoe amen. Ho tanteraka ny izany moa dika izay amen izay. Tanteraka. Iroso avy hatrany ary tsika hira fiderana afaka mame famaritana avy ianao satria araka ny teneko teo fiangonana rehetra tokotra na inona izy na inona dia misy firana ao anatiny inona marina ary ty hira fiderana ty. Sotra Glenn, ny hira fiderana moa dia hira zay ao anatiny miaratsiny amin'ity fiteny hoe tondrosotra an'Andriamanitra izy ahafan'Andriamanitra miaina ahafan'Andriamanitra maheno satria toy ny emboka manitra miakatra ambony sila fiandenana ny hira fiderana. Zay ny hira fiderana an'Andriamanitra moa zany ny resaka eto satria resaka fiangonana moa fandarana amin'ny resaka kristianina ny fandarana manandratra ary aminao misy akony ve ny hira fiderana amin'Andriamanitra. Ny akony hira fiderana amin'Andriamanitra tena misy tokoa satria ireo vokan'ny Israely ireo tamin'ny fotoan'andro tamin'ny andron'ny Mosesy hatramin'ireo mpanjaka maro ny fandimby dia tsy mitsahatra mihira fiderana eo arahana ampongatapaka arahana dimorindry ny tena hira mampihetsi-po mampietsika mihitsy zay fideran'Andriamanitra ilain'Andriamanitra ny hira fiderana Glenn tena tsara zany fiangonana tsisy hira fiderana zany mampalahelo zany tsisy fifoazam-pana zany na kely ary. Eo amin'ny resaka hira fiderana zay ihany misy asany manokana mihitsy ve zany hoe inona ny antony tsy maintsy ilana hira fiderana raha mivavaka fa hoe manina tsy tonga dia hoe vavaka fotsiny dia zay napetrak'Andriamanitra mihitsy ve zay hoe mihirana reo. Ny programan'Andriamanitra zany amin'ny hira fiderana dia zao ao amin'ny Apokalipsy toko 7:20 zay rehefa antsika vetivety Apokalipsy toko 7:20 andin'ny 5 amin'ny aran'i Jesosy ary misy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandianana ka nanao hoe miderana Andriamanitsika ianareo mpanompony rehetra dia ianareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. Ny dikan'izany Glenn dia zao ny hira fiderana tsy avy eto ambonin'ny tany mihitsy ny source fa ny original ny hira fiderana zany avy any an-danitra ka rary mihitsy Jehova nanome hoe ataovy ny hira fiderana fanomezam-boninahitra azy tsara ny hira fiderana tsara za tena hoe tsara satria ny antony dia zao ao anatin'ny hira fiderana ahitana ny fihetsepon'ny kristiana tena miteny amintsika ako fa ny hira fiderana tena mampanetana fo ary mahasarika ny olona rehetra kristiana zay tonga manarika fandrom-pivavahana
ao ny ahitanao an'izany hoe ontsa ao anatin'ira fiderana tena ontsa raha ohatra moa tony mangataka tonombavaka fifonana avavaka fisoroana zay ho ataon'ny mpamompony dia ira miada fa ny feoany ny tonony ny tsatoka tsara ary eo ny ahitana kristianina milatsaka ny ranomasina milatsaka ny ranomasina mosoara mosoara mahonena mahontsa satria ny fotorotoro sy ny mangorakoroka tsy ataony Jehovah tsintsy ao anatin'izay fandraiky amin'izay ihany satria miresaka an'izay tsika hoe ira fiderana ao am-piangonana misy ndray nefa fiangonana sasatsasiny a tsy dia mamela loatra ny hoe isy zava-maneno be zany ao am-piangonany a na tsy dia mamela loatra koa hoe isy hira metsiketsika be zany ao am-piangonana ahoana indray ny hevitra ao amin'izay a inavy ireo karazan-kira misy gadina ve voafevy zany hoe hira entina hideranan'Andriamanitra zany zao Glenina no marina raha voalaza ato amin'ny salamo salamo fa 50 ny andininy faefatra midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny di ny dikan'izany zany ao anaty ten'Andriamanitra ity dia fihetsiketsehana mihitsy mandihy dimindrindra ny dimindrindra io tena misy contrat koa miaraka amin'Andriamanitra hoe midefaka gauche droite ny tanana manofofo tanantsika ny faly mideran'Andriamanitra ianao nametraka fantany hoe misy fiangonana voatery satria fiangonana koa ny samy manana an'le dogma sy ny doctrine mialatsy indrindra fiangonana rahavavy fa zany ny zavatra iainana zanak'olombelona fa raha ny tena marina araka ny soratra masina tena hira mampetsiketsika fo ny gadona tena gadona faran'izay tsara zay le izy raha mandreny malala ie voalazanao teo tamin'le teny vakinao teo a amin'ny alalan'ny hira sy ny di misy ihany koa zany nyresaka di raha vao miresaka zany hoe hira fiderana dia baiboly mihitsy moa milaza hoe misy di ao anatiny raha resaka di zay indray no alaliantsika kokoa ahoana indray reo fandihy misy ve a rehefa mandihy saoka matsy hoe mihetsika koa le hira dia lasa manao fandihy zay tiany avokoa ny olona rehetra koa misy fetrany ihany ve zay di zay le izy Glenina rehefa hoentin'ny hafanampo ny olona ao am-piangonana mihetsika daholo ny tanana ny tongotra fa tsy mihetsika kosa ny hoe fandeha amin'izao tontolo zao no atao aminy fa ny Andriamanitra zany a tena manaraka ny fenitra omen'Andriamanitra mihitsy ny fandizana amin'ny manofahofa tanana ny tongotra mandroso mety miembotra mety mikisaka miakavanana mikisaka miakavy zay ny atao hoe dimindrindra fa raha hoe fandiha amin'izao tontolo zao na lefany tsy mety ohatra fotsiny ara teneniko amintsika reo za aloha mbola gaga mihitsy amin'ity anina ty le mandihy ny vahoaka tsy mari voaka kely amin'le adevitra kely tsika hoe any amin'ny danse sportif zomba mosa zomba le ataony mamasina ka ahitana karazan'olona ary tsy karazan'olona le metimety daholo satria manakatao vaovaony akanjo ny survety ny tenisy ny miba miaraka amin'ny bandony ny anabavy lehilahy ohatra ndraindray manao débardeur misy bokiboky nozatra mahafinaritra mijery andreo fa zao inona moa targetra andreny ny targetra andreny dia zao tsotra mba ho salama amin'ny vatana satria mety taizana reta fa ny atao ny tenin'Andriamanitra fa manazava hoe ny tenin'Andriamanitra aina zay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny mofo rehetra zay ny tenin'Andriamanitra ka le dia zany dia amin'Andriamanitra malalaka ny azy ny dia ny tanana mihetsika ny tongotra mihetsika miaraka miakavanana miakavy makany aloha makaty aoriana miodina misy rotation tena tsy misy tahaka an' Jesosy misy rotation 360 degré fa misy ny sasany misy rotation 180 degré indray no ataon'le olona aty fotsiny eo miodina tsy mety fa arahana mihitsy zany a le torohevitra ery aloha re fa misy mpandihy ny any am-piangonana zao dia fa misy mpandihy
misy vehivavy anankiroa lehilahy anankiroa misy mpandihy misy dia izay ataon'ireny nataony voakan'Andriamanitra noho izany le dia miaraka amin'Andriamanitra mahafinaritra tokoa mahafinaritra. Ie tsy aritra kely hoe ianao ve zany mihino fa misy ohatr'izay koa any an-danitra any an-danitra ny tena foibe le atsiketiny eo ny tena kopy any an-danitra ny tena foibe matoy mivoaka tany amin'ny seza fiandenana amin'ny feo misy gadokira tsy fahenontsika mihitsy tsy fahenontsika mihitsy satria Andriamanitra mipetraka ambony hira federana nidikan'izany Andriamanitra ny namorona ny hira fa tsika fitaovana nomeny saina mamola vola dia mihira ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay zay afaka mihira. Misy ny fanomezam-pahasoavana diniko anao kely Glenn fa fanomezam-pahasoavana dia zao mihira ny mpanompon'Andriamanitra iray arak'izay fihetseham-pony sy manaraka ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra moa zany rehefa iray dia fiderana an'Andriamanitra fa maninona tsy misy milaza fa miaraka amin'Andriamanitra sarotra amin'ny tenin'Andriamanitra sao dia misy hoe hitako ny teninao ka nohaniko mamy eo ambava fa mandrindy any ekipa zany zao atao tononkira zany mampangoritsina zany marina mampangoritsina fa tian'Andriamanitra aneo ny voninahitsika tsirairay aby. Efa metsasaka ny fotoanantsika rehefa metsasaka ohatr'izao moa fotoana eto amin'ny televiziona ity ao anatin'ny fandarana manandratra dia misy hira atolotra ianareo surprise kely ny hira atolotra androany satria andao to dia arahantsika dia vitantsika. Frearehana hadalana avonavona hazo ialana fa mafinaritra ny manaraka ani Jesosy zanaka. Frearehana hadalana avonavona hazo ialana fa mafinaritra ny manaraka ani Jesosy zanaka. Hitako ny teninao tompo dia nohaniko mamy ao ambava fa mangidy kosa ato anatiko. Hitako ny teninao tompo dia nohaniko mamy ao ambava fa mangidy kosa ato anatiko. Manolo tena sy fanekena ny lalana ny zorako ary nahitako fanafody ao sitrany masoko. Manolo tena sy fanekena ny lalana ny zorako ary nahitako fanafody ao sitrany masoko. Hitako ny teninao tompo dia nohaniko mamy ao ambava fa mangidy kosa ato anatiko. Hitako ny teninao tompo dia nohaniko mamy ao ambava fa mangidy kosa ato anatiko. Mamy ao ambava fa mangidy kosa ato anatiko. Dia izay no hirantsika androany
afakely ny hiratsika iny hatranisy ny fandarana manandratra dia zay vao nisy live zany teto amin'ny fandarana manandratra niaraka amin'ny olona lalao ihany tsika ato anatin'ity fandarana ity resakitsika teo momba ny resaka dia momba ny resaka hira fa zazo hiteny anao hoe raha hijery baiboly tsika afaka mame ohatra ave anao hoe nisy mpanompon'andriamanitra na hoe mpanjaka ave maneo an'izay dia zay mihitsy na mihiry izy dia mandia zay eo anatin'ny baiboly farazan'ny baiboly glenna ao amin'ny Samuel toko faharoa tantaran'ny Davida io rehefa apiditra ny fiarahany faneken'i Jehova ao anaty tranon'ilay zay namboarin'i Davida dia nisy fihetsika fandizana atao nisy fiderana atao satria nisy anjomara be dia niteny arany zanaka vaviny Saoly tamin'izany hoe sady nikizaka hoe mpanjaka no maninona no ovaka tia vetivety amin'ny aran'i Jesosy azo ely izy Samuel toko faharoa andininy fahenina toko fahenina andininy fahenina amby folo ary noho ny tonga teo an-tanànan'i Davida ny fiaran'i Jehova dia nitsirika teo ambaravakely Mikaly zanaka vaviny Saoly ka nahitany Davida mpanjaka nibitaka sy nitsambikimbikina teo anatrehan'i Jehova ka dia nikizaka azy tao am-pony izy averiko ny indray mandeha ary noho ny tonga teo an-tanànan'i Davida ny fiaran'i Jehova dia nitsirika teo ambaravarakely Mikaly zanaka vaviny Saoly ka nahitany Davida mpanjaka nibitaka sy nitsinjaka teo anatrehan'i Jehova ka dia nikizaka azy tao am-pony izy enao moa nanontany izy ny mpampon'Andriamanitra nandia Davida rangaty nandia mazava aloha le teny teo fa Davida sady nandia no mitsambikina nefa izy mpanjaka ary olona vosotr'Andriamanitra Davida ka maninona mianam-piangonana ny tsisy hoe voatery le mpanompoana vaoakan'Andriamanitra tsy handia fa mihira hoe Jesosaka zany ny rythme faramafy fa tena miaraka amin'Andriamanitra zany tena hira atao hoe misy gadona tena mampetsipetsy zay mahatonga ny Davida nitsambikina mihitsy raha tsy diso ny fitadiako ray aman-dreny anaty baiboly eo ihany koa misy tantara ray misy mpanompon'Andriamanitra voahirak'Andriamanitra mihitsy nandeha izy ny rana ho akany amin'le tsy tadidiko tsara moa le tantara fa ianao zao mety mahay azy kokoa nasaina ny teny izy hiraka avy amin'Andriamanitra atsaharo ny hiranareo mety nseho tamin'izay any amin'ny mpaminany amosa zany Glenna ary Glenna zany koa fa manana mandinitra ten'Andriamanitra mahafinaritra ka tsika tiako nisy aminato zany tokony mahay mandinitra ten'Andriamanitra mihitsy satria zavatra misy zavatra amin'ny andro firavoravana koa le izy Amosa toko fa zavady kely Amosa toko fa dimy andininy fa telo amby roapolo zao ny tenin'le soramanitra izy io dia mahagaga ny andravana ny fanjakana Israely amin'ny aran'i Jesosy atsaharo ny finonaonany anareo ny hiranareo azafady atsaharo ny finonaona ny hiranareo fa maharenina fa tsy hain'ny feon'ny lokanganareo aho io le teny nampitondraina tamin'ny Amosa dia le feon'ny lokanga le misy ranvoary ambany lokanganareo ranvoary ambany hiranao zany hoe le hira mihitsy zany natsahatra dia misy antony zany anatrehan'Andriamanitra fa zavatra tsy adinitsika dia izao kosa aloha mila tsino amin'ity tenyndray mandeha ty hoe marina raha ve Andriamanitra sy ny Jesosy mena voninahitra anaovana hira fiderana so tsika eto ambony tany hoe mahita hira fiderana faran'izay tsara dia mieritreritra tsika ho tian'Andriamanitra ary tsy maintsy voavonjy fa ny finoana ihany ny tsaranao ny lalàna tsy tsaranao zay le izy resaka mombana namotsika teo aloana teo resaka diatsika teo aloana teo dia resaka n'le sombasy ohatr'izay
matetika tokoa amin'izao fotoanantsika izao zany ohatrany hoe mandeha be ny toetrandro dia misy fiovana vaovao zany hoentin'ny toetrandro betsaka amin'ny fiovana nefa zany no fiovana miteraka fanombana indray le izy dia anisan'izay no tiako anontaniana kely zany amin'le resaka gadokira ihany tiako iverenana ny rapy ohatra zany tiako tenenana ny rapy dia vao aingana ny forona ary miforona tany amina tanàna atao hoe Keto avy any Amerika zany no entin'ny zareo ohatrany hoe hitondrana hevitra ampisehoana hevitra dia aty aoriana moa izy tena lasa mizika mihitsy ny atao rehetrarehetra ohatra fotsiny izay rapy izay fa misy ohatra mizika zany mitovitovy gadona amin'izay ihany mitovitovy sokajy amin'izay ihany zay ny tena tiako anontaniana hoe ahoana ny hevitra ao amin'ireny tena mety daholo marina ve ny hira rehetra anaovana fidiranan'Andriamanitra satria izay no foana mantsy ilay mipetraka hoe ty hira misy dia ho ataonay amin'ity le izy ny gadokira mantsy tena isan-karazany ary misy tena mampandinika tena eny hoe misy ary tsy azo andihizana fa tsy amina fandiray hoe amin'izany gadona hira zany ohatra izao mifandihy amin'izany dia mbola hiety ihany ve zay eo amin'ny resaka fidiranan'Andriamanitra zao Glenn mandeha ny fanatontoloina mandeha koa ny évolution ny instrument musical efa mivoatra zany ny teknôlôjia amin'izao fotoana zao dia zao le izy raha ohatra zany rapy no entinao hitoriana falebezan'Andriamanitra amin'ny rapy dia ohatran'izao le izy aiza Jesosy tsy misy toanao tsy ala aminao zay na hoaiza ka ono za raha loro pastoral na pasteur andeha amin'izany ry amin'ny pilipitrerie dia ahoana fa aloha manaraka tsara zay voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny mahatanora angambana tsy amin'ny hoe amin'ny mazaza fanahy dia ohatrany hoe mety zany satria rehefa iran'Andriamanitra fiderana dia mety fa ny ara-tsoratra masina kosa tena milaza mihitsy ny tsoratra masina hoe tena milaza hoe amin'ny fitafy masina koa hidiran'Andriamanitra ka raha amin'ny fitafy masina zany sy amin'ny toetra masina zany ianao zany no anodirapy ikena Jesosy tsy ala aminao zay aiza ianao amin'izao fotoana izao momba anay ve ianao amin'ny tiandroandroany ity metsiketika zay amin'izao tsy mety zany tongily tenan'Andriamanitra mampime kely izy fa saingy zao tsy ara-tsoratra masina tsy ara-tsoratra masina fa alohantsika iverina fitiavana voalohany iverina amin'izay tondrozotro men'ny baiboly tena aloha mipetraka amin'izay mamorikira ny artista ohatra Glenn zao mana groupe dia milamina tsara ny hira Glenn mateo ty ary tsara efa nahita manko tsara mihitsy le izy fa raha hoe any amin'ny rapy nitorinao an Jehova dia ny olona mandihy rapy aza mametsina ianao Glenn fa ny zavatra hita maso dia zao le patalohan-dralahy miborosaka ty dia manao an'le any dia hita daholo le kalsona ny ariana any satroka amin'ny vilany ohatran'izao ny ravaka etsy an-daniny ohatran'izany koa ny anabava zareo mandihy rapy zany tsy mila nizy tsy mila manao zipo fa pataloha miborosaka koa miaraka amin'ny ino anaran'ny tenisy tsara tare ty tsy fantatro anaran'le tenisy fa lamody amin'izao fotoana dia sarotra mihitsy ny anarahany zany ka hifindra amin'ny zavatra men'ny baiboly atsika tena zay mihitsy no valiteny zay izy zao vovoaresaka sika tsara satria tamin'ny voalohany laly talofantsika eny efa mamaraparana amin'ny fotoantsika ray aman-dreny lalao dia hira fiderana no aloha hevitritsika androany inona ny zavatra tokony ho fantatry ny olona zany momba zay hira fiderana zay teny amaraparanantsika azy tena mandeha le fotoana zareo mba zarako hoe mba mijanony eto tena demi-journée miresaka eto fotsiny iza moa malala Glenn za mpanompon'Andriamanitra faran'izay kely indrindra sao dia mahita ny lohako solonareo dia ana kely indrindra tsy miendrika tsy tanteraka fa matoy tonga eto amin'izao fandaran'izao Glenn misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina ary za mihitsy rehefa tena mba mandeha mandiny tena mandeha ny rojo-bavaka ao atokantrano dia zao ny zavatra misy hoe Jehova fa naninona hatramin'izao mbola tsy ny any amin'ny fiainantsika nodomandry mbola misy zavatra takinao amiko dia zay no karohana
ary tsara ny ten'andriamanitra nyfankazara amintsy to dia hiadana ianareo ndra fiderana nyfankazarana amin'andriamanitra in'andriamanitra nyrivobaovao tokony amezam-boninahitra anao efa mamorikira dia mandray gitara ny mpanompon'andriamanitra nareo manana fanomezam-pahasoavana dia manoratra iranandro mibedabe ny artista malagasy malaza sangany mihitsy manao hira fideran'andriamanitra ary andizana any amin'ny fiangonana indrindra fiangonana zandrony no tena hoe mapetsiko zay hira ataon'ny artista amin'ny fankarazana ny voninahitra n'andriamanitra zay izy fa ny afatra farangamany meko atsika dia zao hoe tsara mideran'andriamanitra engany mirary ako mba tsy ho tratra ohatra ny nandravana tamin'ny Israely tamin'ny andron'ny Amosa ka tsy non'andriamanitra ny raha fiderana na dia tsara tao mihinana fa mino fa andriamanitra efa mehery andriamanitra nefa hitsinjo atsika anokatra amin'ny masom-panahintsika ka lala amin'ny fahamarinana dia Jesosy maty araka ny soratra masina levina telo andro sy telo alina ary nitsangana ny andro fahatelo soratovoka eny azy tapitra ihany koa ny fandarantsika eto amin'ny mananatra amin'ny herin'ny aneto zao dia misy indray loha hevitra vaovao miaraka aminay Jean Claine teto amin'ny fanolorana ny ray aman-dreny lalao teo amin'ny vahiny isaorana koa tsika rehetra ato tokantranato manaraka ny fandarana isa maraina ohatr'izao tsy adinonareo mihitsy hoe tokony hijery manandratra zay zao amin'izao alahady zao tapitra sady ny fandarana misaotrana teknisiana veloha madolo tsika rehetra mbola afaka manohira kely taoara raha tsika zay raha mbola afaka raha izao no nandinika ny lalana zay efa nizorako efa maro ireo fandrika sy ireo fitaka nandalovako fantena marina telo andro sy telo alina voalaza ny zanak'Andriamanitra maty izy aratsoratra masina nalevon'izy ho famantarana fa nitsangana sabata fitsarana raha izao no nandinika ny lalana zay efa nizorako efa maro ireo fandrika sy ireo fitaka nandalovako telo andro sy telo alina voalaza ny zanak'Andriamanitra maty izy aratsoratra masina nalevon'izy ho famantarana fa nitsangana sabata fitsarana misy koa fampianarana toa marina manerana ny tany fa Jesosy no nilaza fa ny olo mbo fidiny ho voafitakizany fa ny tena marina telo andro sy telo alina voalaza ny zanak'Andriamanitra maty izy aratsoratra masina nalevon'izy ho famantarana fa nitsangana sabata fitsarana sabata fitsarana sabata fitsarana sabata fitsarana sabata fitsarana Solo.